Mahakasika ny demokrasia kosa indray dia maro ny olom-pirenena no manararaotra ny fisian'ny demokrasia eto amintsika ka mivoana amin'ny tokony ho izy indrindra eny anivon'ny tambazotra serasera raha nambaran'ny filohan'ny HCDDVD Henri Flory. Azo lazaina ho ao anatin'ny rejima hybride ihany koa no misy ny firenentsika araka ny tatitra avy amin'ny EUI na ny fivondrona ny manam-pahaizana momba ny toe-karena maneran-tany. Izany hoe anelanela ny fanjakana tsirefesy mandidy na ny rejima autoritaire sy ny fanjakana demokratika. Raha ny eto amintsika amin'izao fotoana izao no jerena, mivoana amin'ny tokony ho izy ny fisian'izany demokrasia izany, raha ny nambaran'ny filohan'ny HCDDD na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Ny demokrasia misy eto amintsika dia demokrasia hafakely satria misy manararaotra ny fisian'izany demokrasia izany mety Madagasikara. Inona ny antony? Dia roitina amin'ny tsy izy zany demokrasia zany misy lalanany, misy fepetra tsy maintsy arahana. Tsy hoe rehefa mahana demokrasia tsika dia afaka manao izay tiantsika atao. Na misy tahaka ny demokrasia ny arabe tsy fatoriana. Misy tokony resaka fanapahan-kevitra. Eto dia mitodika amin'ny andriamatoa Premier ministre lehibe ny gouvernemanta izay izy ny lehibe ny administration afaka manendry ny olona mba atsahatra ny fanotonona naran'olona ao anatin'ny Facebook zay tsy misy ny fahamarinana akory azy dia alefa any Facebook ny fanalambaraka ny olotra an'ireny. Atsahatra io satria manimba ny firenentsika. Manoloana io, tokony haka fanapahan-kevitra hentitra ny fitoeram-panjakana hisoroana ny olana mety iseho ateraka izany fanararaotana ny fisian'ny demokrasia izany raha ny fanazavana hatrany. Maro ihany koa ny voka-dratsy teraka izany raha toa ka metoa ny fahalalana diso-toerana tahaka ny zava-misy ankehitriny. Mety hiteraka lonilonina aditrano mihitsy ny aza satria misy voatonontonona ny foko, misy voatonontonona ny olona, dia andeha ny règlement des comptes ohatra ozy ny frantsay, dia andeha ny antsonjay isan-karazany ka ierovantsika an'izay dia tokony asiana fepetra manokana mikasika ny famoahan'olona ny Facebook. Eto koa dia miantso koa zany mboka koa tsika tsy tokony anotonona anaran'olona ao anatin'ny magazine, anatin'ny gazety, anatin'ny radio, anatin'ny télévision raha ohatra ka tsy misy satria tsy misy proof zany. Ozy izy ny teny frantsay affirmation gratuite. Tsy mahatsara antsika dolo zany rehetra zany. Raha ny filaharana navokany économiste intelligente unit ny taona 2020 eo amin'ny laharana 10 amin'ireo firenena 50 aty Afrika Madagasikara mahakasika izay demokrasia izay.